Salamana kosa nazo tombony tamin'ny alalan'ny fanomezana natolotra azy ny CSB2 ao Behenjy izao tanteraka dia teo ny fiara-miasa niaraka tamin'ny zanakapelezany ity commune ity tamin'ity toeram-pitsaboana iray ity. Tonga nanolotra fanampiana ny CSB2 ao Behenjy androany ireo zanakapelezana avy amin'ity commune ity izay Solon'Andriamatoa Honoré Rakotomandrana tena filohan'ny fikambanana sy ny profesora Ramil John. Ny tao misampana fampiterana no nahazo amin'ny fanampin'izany tamin'ity andray mitoraka ity ka nomena latabatra fampiterana sy fitaovana maromaro ilaina mandritra ny fotoana fiterahana. Le latabatra fampiterana anana zareo efa ela be dia efa simba. Izay zany nahatonga ny zanakapelezana ny fanapa-kevitra hoe aloha mba ampiana le CSB antsika dia nitondrana le latabatra fampiterana zao ahitantsika zao na ny mpampivelona koa ny fotoana izany izy na tsapa hoe na le fitaovana ampiasainy amin'ny andavanandro ohatra hoe ny gant koa raha dia nanahirana azy satria rehefa voatery mampividy an'le mpiteraka izy dia hitanao hoe mety tsy mampirisika an'le mpiteraka ao aty an'le fitsaboana ny zava-behitra zay ny zany ny fanampiana dia por exemple zany na ny thermomètre natao akanany maripana, ny tensiomètre natao akanany tosi-dra sy ny fitaovana majinijinika ohatrany hoe ny masque, ny abesilongy, zavatra roa telo hoan'ny fanaovana pansement na rehefa fitaovana hitantsika hoe izay ilaina teraka bassin de lit zay zany aloha no natolotra ny maternité atao anatin'ny CSB androany. Raha ho an'ireo mpitsabo amin'ity toeram-pitsaboana ity kosa dia hafaliana nandraisan'izy ireo izany fanomezana izany. Anampibetsaka ny asa amin'ny hopitaly ireo fanomezana raha nambaran'izy ireo. Afaka iray volana dia avoazina ny hopitaly hoy Razafindrakoto Jérémy Rodin izay médecin chef ao amin'ity CSB2 ity noho ny fiara-miasa ao amin'ny mpiara-miombona antoka ny toerana ao ihany koa ireo orinasa sy miankina izay manampy hatrany ny toeram-pitsaboana. AOIZ aide odontologie internationale izay anao système de stérilisation tena avo leta mihitsy izy dia anovan'le hopitaly mihitsy izy ataony ohatran'ny izy sy ny karazany atao ohatran'ny ACRA mihitsy dia tetony zany mba hitany hoe metimety anaovana an'le izy dia zay moa fahalerita am'izay fa vonanao an'le izy mihitsy izy efa teto efa nanao mensuration izy fa ny olana am'le izy fotsiny zany am'le hoe irorena an'le produit consommable teo zany zay fa vidiny hoe tsara izy raha hoe mba ampandoarina volo le olona dia ohatrinona moa zany misy dia ary zato tsy ao anatin'ny programme ministère ireny fa zany hoe mampandoa vola olo zany dia fampiresaka tamin'ny médecin inspecteur dia hoe aloha ngamany vola ao fanome zany am'le resaka vidiny ataon'le mifanafody zay no rolena an'le izy angamba satria izy hoe tsy misy ray volana dia efa avoazina le hopitaly misy fanamboarana zany hopitaly. Manampy ity CSB2 ity ihany koa nefa dia misy ny CSB1 ao Tsinjony sy Ambato izay efa miasa sy mitsabony mponina manodidina ny 427 sy iray alina ao anatin'ny fokontany 420 manerana ny commune Behenjy iray manontolo. Eto moa zany zao ity zany ny centre CSB2 Behenjy misy CSB1 Tsinjony commune Behenjy zany zay dia Tsinjony ery amin'ny limitrophe mihitsy vao miditra Ambanabe dia tonga dia CSB1 Ambato zay dia nenay eto CSB2 Behenjy zany misy 14 hopitany 420 dia misy population 14 184 zay nisy ny tonona eto. Isan'ny mampalaza ratsy ny commune Behenjy ny fisian'ireo lozam-pifamoivoizana izay afatesan'olona ka izany no isan'ny antsoina ireo mpitsabo amin'ny CSB2 Behenjy fanampiana ara-pitaovana indrindra fa ny fiara-pamonjy voana.